Marka toko fahenina ny andin'ny fahafito hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ivelatra manoloana anareo. Marka toko fahenina ny andin'ny fahafito hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Io perikopa io ry havana dia maneho hoe ny fanirahan'i Jesoa an'ilay apôstôly 12 lahy. Dia andao isotomantsika afatra ilay izy ho antsika fiangonana, izay ny antom-pisitsika fiangonana dia tadio fa mamita iraka sika amin'ny anaran'i Jesoa. Ohatra antsika koa izany, ilay apôstôly irahana, dia irahana ary dia ahoana. Dia rehefa mandinika io perikopy io tsika dia misy afatra efatra tiany Jesoa ampitaina amintsika. Ny afatra voalohany dia hoe miantso anao aloha Jesoa. Ny afatra faharoa, rehefa miantso anao izy dia maniraka anao. Ny afatra fahatelo, rehefa maniraka anao izy dia tsy maintsy manome toromarika anao indray. Manome toromarika izany eo amin'ny fahatelo. Ary ny afatra fahefatra farany dia izao hoe satria ianao antsoina dia irana dia omena toromarika. Ny afatra fahefatra dia hoe misy vokatra andrasan'i Jesoa aminao. Izay afatra izay raha fehezintsika dia azo tiana amin'ny resaka hoe resaka mandeha. Tsy resaka mandeha, resaka manidina, fa resaka mandeha. Mandeha satria irahantsika. Ao anatin'ilay resaka mandeha ary dia andao raisitsika ilay afatra voalohany hoe miantso anao Jesoa. Inona ilay afatra voalohany? Miantso anao Jesoa. Ohatra nataony tamin'ilay apôstôly jereo amin'ny andiny voalohany ange. Ary niantso ny 12 lahy hankeo aminy Jesoa. Jesoa ilay resaka eto. Jesoa miantso. Ilay hoe miantso eto dia izao. Asain'i Jesoa mankeo aminy aloha ilay apôstôly 12. Asain'i Jesoa manatona azy aloha ilay apôstôly 12. Satria maninona ny asainy manatona azy? Asainy manatona azy satria Jesoa tsy miasa rery izy. Jesoa te hanome andraikitra anazy 12 lahy. Ary Jesoa te hanome asa manokana an'izy 12 lahy. Dia ohatr'izay koa Jesoa miantso anao izany dia asainy manatona azy ianao aloha. Asainy manakaiky azy ianao aloha. Izay ianao vao mahazo mandeha. Tsy misy olona izany mandehandeha foana amin'izao fa tsy maintsy manatona an' Jesoa aloha. Satria manino? Hanome asa manokana anao izy, hanome andraikitra anao izy dia te ara-asa aminao izy. Fa inona no tiany Jesoa hatongavana? Raha sain'i Jesoa manatona azy ilay apôstôly 12 lahy. Ny dikan'ilay hoe asaina mankeo amin'i Jesoa dia asaina manatona an' Jesoa dia izao mandray famonjena aloha. Mandray famonjena. Famonjena ny olona anankiray no dikan'ilay hoe manatona an' Jesoa, manakaiky an' Jesoa, mankeo amin'i Jesoa. Vonjena aloha satria manino? Ny iraka izay ampanaovana ny fiangonana ry havana dia tadio hitoro ny filazantsara. Dikany hoe mitoro ny filazantsara dia izao andeha hijoro vavolombelona ianao izany hoe izao no nataon'i Jesoa tamiko dia asehoko amin'ilay olona ilay izy hoe tena misy ange Jesoa e, tena mamonjy ange Jesoa e. Fa tsy haiko ny mamoaka an'izay raha tsy efa niainako ilay izy aloha. Tsy afaka miaro zato anao raha tsy manana ry arizato. Tsy afaka ny ampianatra anao raha tsy efa mba misy zavatra haiko aloha. Dia ohatr'izay koa asain'i Jesoa mankeo aminy aloha. Mandray ilay famonjena aloha, izay vao mitory famonjena amin'ny olona. Ry havana, ny afatra voalohany dia hoe miantso anao Jesoa. Satria te hamonjy anao izy. Resaka mandeha. Tsy mahazo mandeha ianao raha tsy mankeo amin'i Jesoa aloha. Tsy mahazo mandeha ianao raha tsy efa nanatona an' Jesoa aloha satria irany ianao hijoro vavolombelona. Ohatrany amin'ny fitsarana io. Ahoana moa ny ahafahan'ny olona anankiray miteny hoe za dia vavolombelona mihitsy. Fa io dia nanao an'izao nefa zavatra tsy hitany akory. Dia ohatr'izay koa tsika. Ahoana moa ny ahafahanao mijoro vavolombelona amin'ny olona hoe Jesoa dia tena misy ary tena mpamonjy Jesoa raha ianao ary tsy nankeo aminy akory. Miantso anao Jesoa. Avy aty amiko Jesoa. Manatona aho Jesoa satria te hamonjy anao Jesoa. Fa izao anefa raha te hamonjy anao Jesoa dia izao mitadio. Mitaky fibebahana avy aminao izay aloha. Izy vonona hamonjy, izy vonona mela heloka, fa tsy afaka ny hamonjy anao sy hamela ny heloka ao izy raha tsy mibebaka ianao aloha. Ary eo mitra ilay loha hevitsika hoe mibebaha eo anatrehan'ny Tompo. Asain'ny Tompo manatona azy ianao. Tadinareo ve ilay resaka hoe lamosina? Ilay resaka lamosina dia izao hoe manome lamosina an'ilay fahotana
dia manatona an'Andriamanitra, mifanatitra tava amin'Andriamanitra dia manatona azy. Izay ilay hoe miverina tadidinareo resaka iny. Ka izay ilay asain'i Jesosy atao eto nge hoe avy manatona mila fibebahana ilay izy aloha. Jesosy te hamonjy fa zao ianao mila miaiky hoe mpanota dia mila mibebaka eo anatrehan'i Jesosy indray aloha. Te ho voavonjy ve? Bebalo. Zay. Fa le famonjena efa vita, le famonjena efa omena fotsiny, fa zay no fepetra. Mila anao mandiny tena sy mibebaka. Resaka mandeha. Asaina mandeha ianao satria fiangonana, fa zao manatona an' Jesosy aloha satria miantso anao izy. Dikan'izay manatona an' Jesosy zay ianao mibebaka dia mandray famonjena eo amin'i Jesosy. Satria le afatra faharoa dia hoe Jesosy maniraka anao. Misy zavatra saina atao eo zany. Tsotra nge ilay zavatra saina atao hoe andana mijoro vavolombelona, fa tsy afaka mijoro vavolombelona ianao raha tsy efa niainanao ilay izy aloha, dia hitanao ilay izy, izay ianao izay vao afaka manao azy. Ny afatra voalohany miantso anao Jesosy satria te hamonjy anao izy. Fa raha te handray an'ilay famonjeny Jesosy ianao dia mila anao mibebaka Jesosy, mila anao miverina eo aminy Jesosy, mila anao manatona azy Jesosy, mila anao manakaiky azy Jesosy. Izay ny fepetra. Ny afatra faharoa, rehefa niantso ny apôstôly 12 lahy Jesosy dia jereo indray ny andiny voalohany. Ary niantso ny 12 lahy hankeo aminy Jesosy ka nanino? Naniraka azy. Tsy misy olona tsotsoana amin'izao fotsiny. Avy, ty ary afa tonga dia ahoana? Izay fotsiny. Tsisy dikan'izany. Fa matoa Jesosy miantso dia aniraka izy izay. Tsy maintsy aniraka aninona. Jereo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo indray nge. Eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Le apôstôly 12 zany lasa nandeha izy 12 lahy dia nitory fa tokony hibebaka ilay olona. Ahoana moa fomba hitorian'ny apôstôly hoe ianao mibeba raha izy ary tsy mibebaka akory. Dia izay ilay hoe izy efa natsony Jesosy anatona azy, efa niverina, efa nankeo amin'i Jesosy, efa nibebaka izy zany aloha. Izay izy vao irahana indray hoe torio ary ilay fibebahana. Rehefa iainanao io, hainao tsara amin'ny teny io. Ohatra, sarotra amin'ny olona anankiray ny teny hoe tena mafy ange zany maty reny zany. Raha tsy efa niaina n'ilay izy. Mety hiteny fotsiny ilay olona hoe hitany amin'ny zavatra iainan'ny olona eny ilay izy hoe tena mafy tokoa zany maty reny. Fa ny olona tena niaina an'izay ihany tena mahay miteny izao le douleur ao anatin'izany hoe maty reny zany. Ohatr'izay, irana hitory fa tokony hibebaka ny olona. Ny teboka iandohan'ny iraka zany dravana dia izao eo amin'ilay antso ataon'i Jesosy. Antso ho amin'ny famonjena an'ilay olona iny. Satria rehefa nandray famonjena ilay apôstôly dia lasa izy mitory famonjena, izany hoe izy indray rehefa avy eo miantso ny olona hoe avy manatona an' Jesosy fa miantso anao Jesosy. Izay ilay iraka ampanaovina eto. Tsy afaka niantso olona izy raha tsy efa namaly niantson'i Jesosy aloha. Fa maninona ary Jesosy maniraka azy 12 reto? Tadio fa apôstôly 12 io fa tsy raika 12 zany hoe mbola ao anatiny ao Jodasy le hamadika an'i Jesosy. Maniraka Jesosy satria hitokisany fahanao an'ilay asa izy. Dia maniraka koa Jesosy satria hitokisany fahavitan'ilay asa izy. Resaka mandeha. Matoa Jesosy maniraka anao. Mandeha ihany dia tory ny fibebahana. Matoky izy fa tena andeha anao dia tena ataonao io. Fa mahazo matoky ve Jesosy raha ianao ny irahana hoe andana mijoro vavolombelona dia ambarao amin'olona ilay famonjeny, mahazo matoky ianao ve Jesosy tena andeha ve ianao io raha irahana. Mahafinaritra be le hitanareo le hoe sekoly missionnaire dia zarazaraina zany zareo dia hoe zarazaina ana toerana eraky Madagasikara dia samy mandeha tsy telotelo ngamba n'izy izay. Dia rehefa mandeha sy telotelo any izy miantoka ny tenany, izy miantoka an'izay ahafahany tonga sy ny fiainany any sy ny iverenany aty rehefa avy eo. Mahafinaritra be nge mahainao zany hoe ianona hono ny irahana, nandeha any Betroka dia lasa izy nandeha. Ary raha ianao ve no irahana? Ohatra fotsiny, hitanareo ilay bary etsy amin'ny mansonina etsy. Raha irahan Jesosy makeo ve ianao dia andeha. Izao no anatin'ny sainareo.
sarotra be zany baranga hoe fa ozy Jesosy hoe maniraka Jesosy matoa izy maniraka dia matoky izy fa tena anao ianao dia matoky izy fa vitanao io fa mahazo matoky ianao ve Jesosy raha maniraka anao izy. Inona ny fepetra dia le antsony Jesosy teo, tsy afaka ny andeha ianao hamita an'le iraka ianao raha tsy efa makeo amin'i Jesosy aloha. Andao hoe andiny tena kely tsika mantsy indraindray maikamaika ny andeha fa efa tena nahianao ilay feon'i Jesosy ve ianao niantso dia efa nandray famonjena tokoa ve ianao ve mahatsapa za dia efa tena voavonjy efa azoko antoka izany raha zaho amin'ny maty dia za dia any an-danitra zay ny zay manana an'izay antoko izay ve fa rehefa manana an'izay antoko izay no efa nanatona an'i Jesosy efa nibebaka dia afaka mandeha ianao fa tsy maintsy makeo aloha zay vao mandeha manao hoe dia zay vao manao hoe fa tsy tonga dia ry dia lasa izao mandeha fotsiny. Zay ny fepetra ry havana. Rehefa naniraka azy Jesosy dia jereo ny andiny voalohany ange ka naniraka azy sy firifiry tsiroaroa. Izy ity zany tsy hoe naniraka azy dia samy makao azy ka hoe irahan Jesosy lasa vitako io za rehetra dia mahavitany io mandeha tsiroaroa. Zay nanirahan Jesosy azy. Inona dika le mandeha tsiroaroa? Ny anankiray voalohany dia lafin'ny pratika le izy hoe rehefa mandeha tsiroaroa ny olona satria tamin'izany tamin'ny andron'i Jesosy dia mety hoe mandeha mamaky vaky hevitra izy. Tamin'izany tsy be tanàna be ohatry ny aty amintsika fa mila namana dia mila mifanampy mila mifankahery ary raha sanatria misy loza ny an-dalana eny dia afaka mifampiaro. Zay le hoe mandeha tsiroaroa. Ny heviny anankiray koa dia hoe ao amin'ny nomery toko 5:30 dia misy hoe raha ohatra izany misy olona mijoro vavolombelona amin'ny zavatra tsy nentina taona olona anankiray dia tsy valabla ny vavolombelona anankiray fa tsy maintsy anankiroa farafahakeliny. Ohatran'ilay hoe raha misy olona hivady dia tsy mitombina raha vavolombelona anankiray satria raha sanatria misy zavatra mitranga eo tsy azo ekena hoe olona iray fotsiny nanamarina ilay satria mety ho diso ny fijerin'ilay olona fa rehefa olona maromarina eo dia mitombina le izy. Dia ohatr'izay koa hoe andeha hijoro vavolombelon'i Jesosy reto mpianatra reto andeha hitory an'ilay famonjena dia mitombina kokoa raha ohatra hoe olona roa indray miteny an'izay dia ilay anankiray manamafy ny tenen'ilay anankiray dia mba mino ilay olona hoe ay tena misy ilay izy mandeha tsiroaroa. Fa ny antony anankiray farany koa dia hoe fomba teo amin'ny rabi-jiosy rehefa hoe hitsena ny fiavian'ny Mesia dia anehoana izany ilay izy hoe tena misy mpaniraka rehefa olona anankiroa. Raha olona anankiray dia mety mampiaya ohatra misy olona anankiray andeha anatona minisitra anankiray dia miteny olona anankiray io hoe za tompo dia tonga eto amin'ny anaran'ny FJKM Isotry Fitiavana hangataka sponsorina aminareo. Mino ve le minisitra hoe tena avy amin'ny fiangonana io raha izy anankiray fotsiny? Tsy eritreritra ve le minisitra hoe ty ve tsy hangalatra? Fa raha olona maromaro mandeha makany dia mino le olona hoe ay tena solotena tokoa io dia ohatr'izay fotsiny ny antony le hoe mandeha tsiroaroa. Dia rehefa nandefa ny 12 nandeha tsiroaroa Jesosy dia izao i Petera sy Andreany niaraka dia i Jaona sy Jakoba niaraka. Zay le hoe mandeha tsiroaroa. Fa rehefa tonga ny andro Pentekosta dia io zany tsy misy hoe ozy Petera hoe efa izay sy Andrea foana niaraka hatramin'izay fa aloha zahay ihany tsy mahay miaraka amin'ny Jaona. Fa rehefa tonga ny andro Pentekosta dia nay niaraka niza miaraka aminy eo dia hainy miaraka aminy. Ohatr'izay koa sika ry havana irahan'ny tompontsika andeha hijoro vavolombelon'ilay famonjena ny tanterahan'i Jesosy tamintsika fa tsy mandeha irery ianao fa tsy maintsy mila namana ianao miaraka aminao. Ka raha mila namana ianao miaraka aminao tsy mifidy namana ianao fa rehefa hoe mandeha dia lasa izao satria andro Pentekosta zany inona nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra. Eo ilay fanahy masina miasa, eo ilay fanahy masina mampiombona dia hainao miaraka amin'ny olona rehetra. Resaka mandeha mila anao mandeha Jesosy dia maniraka anao izy. Andana mijoro vavolombelona fa ianao io natsony Jesosy dia nanatona azy efa nivonjeny. Dikan'izay mandeha ihany ianao dia atsoy koa ilay olona anatona an'i Jesosy. Fa tsy mahazo mandeha irery ianao fa tsy maintsy miaraka amin'olona ianao. Niza aperahan'i Jesosy aminao ainao miaraka aminy satria eo ny fanahy masina miasa. Tokony ho haintsika aty am-piangonana zany tsy tokony izy izany clan zany ka hoe ry anona sy ry anona ny mpiaraka dia ireny ihany miaraka fa tokony ho hainao miaraka amin'ny olona rehetra.
Jesosy maniraka anao. Zany maniraka zany dia izao, raha eto raha irahana tsy mijanona eto ihany fa tsy maintsy misy fikisahana, tsy maintsy misy fialana amin'ny toerana anankiray mandeha makany amin'ny toerana anankiray. Fiangonana sika ry havana, tsy midy atao anatin'ny tirindrina efatra ity tsika fa mila mandeha tsika. Asa hoe mba firy ny olona mandeha rehefa amin'ilay tafika masina Alahady voalohany ireny, amin'ilay fidirana voalohany hipoka be ato, firy ny mandeha. Mila anao mandeha Jesosy, maniraka anao Jesosy, andana mijoro vavolombelona fa ianao dia efa nifonjen'i Jesosy. Ny afatra voalohany dia hoe miantso anao Jesosy. Ny afatra faharoa, maniraka anao Jesosy, satria resaka mandeha ilay izy. Ny afatra fahatelo dia izao, miantso izy, maniraka izy, dia tsy hoe lasa izao dia izay, fa tsy maintsy mandray toromarika aloha, izay vao mandeha. Ohatran'ny olona rehetra andeha mission io, tsy hoe lasa ianao izany dia ravany rivo-doza Eliakim hono ny any faritra analanjorovo, hoeto ary tongotra fa mila anany tompo. Tsy izay, fa tsy maintsy mandray toromarika ianao aloha. Ilay toromarika dia eo amin'ny 15 sy ny 17. Jereo nge eo amin'ny 15 sy ny 17. Toromarika tapany voalohany io, misy ny tsy azo atao, tsy hoe tsy azo atao fa tsy tokony atao rehefa mandeha, dia misy ny tokony atao rehefa mandeha. Ny tsy tokony atao dia jereo amin'ny 15, ny mitondra hanina, dia mitondra kitapo, dia mitondra vola, dia amin'ny 17 tsy mitondra akanjo anankiroa, izay efatra izay, tsy atao izay rehefa mandeha. Fa ny atao eo amin'ny 17 eo, mitondra tehina dia asiana kapa ny tongotra, izay ihany. Izay ilay izy tamin'izany. Fa inona ny dikan'izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Ilay hanina, kitapo, vola dia izao ny dikany hoe raha ohatra reto apôstôlety ka mitondra hanina, kitapo, vola, dia ohatrany maneho amin'ilay olona nirahana anazy hoe izay manana hanina dia izay manam-bolona, izay tsy mila anareo mikarakara anay. Mitovy amin'ny hoe mametraka bariera sahady hoe vitanay ny tenanay. Nefa na firenena iza na firenena izy, io fiarahana amin'ny sakafo io dia mampiombona mandrakariva io, mampisy fifandraisana io, mahatonga fihavanana ilay hoe miaraka amin'ny sakafo. Ka ny tadiavin'i Jesosy dia izao, raha andeha irana ianao hitory amin'ny olona, hijoro vavolombelona amin'ny olona, dia ilaina aloha hoe mahay fandray amin'ilay olona ianao, dia ilaina koa hoe miresaka amin'ilay olona ianao. Ka raha mitondra sakafo ianao, sarotra be amin'ny olona indray dia ianao hoe aty ary mbola misy, fa fifalian'ny olona nge rehefa mandeha ohatr'ireny ianao hoe manolotra izy, sa tsy izay ho an'izay efa zatra mandeha. Izay ilay fifalian'ilay olona dia aza mitondra in'iny. Fa ny tena tian'i Jesosy hatongavana dia izao, tian'i Jesosy reto mpianatra reto hiankina tanteraka aminy, atoko tanteraka an'i Jesosy hoe aza mitondra haninareo, aza mitondra volonareo, aza mitondra kitaponareo, fa izaho maniraka anareo dia izaho manome anareo, matoki fotsiny. Fa misy io, izay ny tian'i Jesosy hatongavana. Izany hoe tsy miankina amin'ny herin'ny tenany na izay vitan'ny tenany sika ry havana, fa miankina amin'ny Jesosy sika. Ary ho an'izay tena zatra mandeha, afaka mijoro vavolombelona tsara mihitsy hoe rehefa tonga amin'ny toerana anankiray ianao, mety tsy manana ianao, mety noana, fa tsy hainain'ilay olona sakafo ianao rehefa tonga any, omen'ny olona trano ianao rehefa tonga any, omen'ny olona izay ilainao ianao rehefa tonga any, satria izay Jesosy ilay miasa, miara-miasa amintsika izy. Tian'i Jesosy atoky azy sika. Ho antsika tia fiangonan-dehibe tahaka itony, inona moa ny antsika mandeha aloha rehefa handeha? Tsy ny lôjistika, izany hoe inona fitaovana ilaina? Saoka, vety, kotileta, ovy, inona koa? Kitapo, entana, sac de couchage, sy ny sisa, sa tsy izay rehefa handeha? Tsy hoe koa hoe aza mijery an'izay sao dia hoe handeha dia ihany dia tena lamba tafila ringe tsisy. Fa ny tian'i Jesosy tongavana dia izao, tsy izay aloha ilainy ireny, fa tsy izay aloha, fa ilay fatokianao azy ny mandeha aloha, matoki fotsiny, efa misy hohanina any, andao fotsiny, resaka mandeha izy ity, mandana fotsiny dia izay. Fa rehefa tsy matoky an'i Jesosy ianao, tsy afaka niaina an'izay expérience izay hoe tia tokoa ary afa tsy nanana, dia nomeny Jesosy. Olona manana ve omena ihany, fandana fotsiny. Ny antony faharoa, fa maninona tsy avelan'i Jesosy mitondra an'ireo? Tsy avelan'i Jesosy mitondra an'ireo satria raha ohatra ianao ka mandeha amin'ny toerana anankiray ka efa hitan'ny olona sahady amin'ny endrika eo ivelany hoe ary manana kay reto, izao kay reto,
aretika misy atao be dia takon'izay le filazantsara torianao. Azonareo ve manjary lasa le ianao manana sy le tafita sy ny sisa no hitan'ny olona, fa takona le hoe filazantsara, takona le fanetreteny, zany hoe misy mime zany hoe tsy mila miteny ianao fa amin'ny alalan'ny fihetsika dia voarain'ny olona le afatrao. Misy mime tiany Jesosy ataon'le mpianatra, manao mime ny filazantsara izy rehefa mandeha any, maneho hoe na tsy miteny azy izay fa jereo ny paoziko dia resy lahatra izy, fa tsy tokony ho takon'le hoe nandeha 4-4 mihitsy angery Isotry Fitiavana nakany Antsikida, tsy hoe ratsy le mandeha 4-4 tsy izay, fa tsy dia tena miseho be. Izay le tiany Jesosy tongavana, misy mime tandreso takon'le fisehotsika, le afatry ny filazantsara tiany Jesosy aseho atsika. Izay mahatonga azy miteny apôstôly aza mitondra ndana fotsiny. Tsy mitondra akanjo roa koa Jesosy, navahana le akanjo roa satria izao ny fitondrana akanjo anankiray fotsiny dia manambara fahavononana. Raha mbola misy akanjo anankiroa mantsy dia mbola misy safidy hoe iza nanaovako ity sa ty, fa Jesosy mila olona vonona raikitra ry lasa zao, mila olona vonona amin'ny fotoana rehetra, mila olona vonona mandeha amin'ny toerana rehetra. Izay fotsiny dika le tsy mitondra akanjo roa dia tsy haiko rehefa mandeha dia aza mitondra akanjo mihitsy, satria dia anao tafika masina ny pasy madinika tsika rehefa kelikely dia tsy mitondra akanjo mihitsy ondrianina, satria Jesosy tsy mitondra akanjo anankiroa. Tsy izany ny tiana tenena, fa ny tiana tenenina dia hoe mba vonona ianao amin'ny fotoana rehetra, vonona ianao andeha amin'ny toerana rehetra. Tsy hitako izany Antsikida izany pasteur, fa fantatrotsiny ny fahatry miandro vazo, fa tsy haiko reto fiangonana reto raha irana hoe andeha ho any Antsikida ny miandro vazo, vonona ve raha zao dia zao tsika ny andeha. Kitozona re kaladrasika reo andamina kely eliany rehetra le vadiko izao ohatrany tsy mety fa vonona amin'ny fotoana rehetra, vonona andeha amin'ny toerana rehetra. Izay ny fiangonana ry havana. Ny apôstôly tsy nametraka condition tamin'i Jesosy hoe fa maninona moa Jesosy raha zaraina hoe ny sasany any vilona dia ny sasany any ambanivohitra na manana, mandeha fotsiny ireo. Jereo keo amin'ny andiny faharoa folo dia lasa nandeha ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Rehefa mijery amin'ny Lioka 7 dia mahita hoe nandeha nitory teny tontolo eny, teny tontolo eny, izany hoe tsy fantatra hoe aiza le tontolo, tsy misy fepetra, tsy misy limity, tsy mandeha naiza naiza. Izay izy ao amin'ny Lioka, mandeha anao naiza naiza andrananao, manome toromarika anao Jesosy. Ny toromarika izany ry havana dia izao omeny Jesosy antsika voalohany dia ny hoe mandehana fotsiny ianao dia matokia, fa izany manome anao izay ilainao. Izay ny voalohany. Faharoa, izany mamelona anao, izany no mikarakara anao, dana fotsiny. Ny anankiray fahatelo dia mivonona koa ianao amin'ny fotoana rehetra ilananao, dia mivonona ianao amin'ny toerana rehetra handefasana anao. Tsy ankifidy io ry havana, fa misy olona ny ambany ravikazo any tsy mahafantatra an'izany Jesosy izany akory. Mila tsika Jesosy mandeha, resaka mandeha, mila tsika izy. Fa mbola mitoy ilay toromarika eo amin'ny andiny fahafolo eo. Rehefa tonga any amin'ilay toerana hozy Jesosy dia mijanona amin'ny trano anankiray mandra-piala eo amin'ny toerana io. Fa maninona tsy avelan'i Jesosy ohatra mba tsy mirakoto androany, fa raha soa nge mba te handray dia mba ho fanajanan'ilay olona sy famezana fahafapoan'ilay olona nirana dia mba hoe androany any amindrianina matory, raha piso any amindrianina matory, raha baka piso any amindrianina matory. Tsy avelan'i Jesosy manao an'izay ry zareo, fa maninona? Satria raha androany izy any amin'ny anina, raha piso izy any amin'ny anina, mandra-pavita niraka mpanaovina azy eo izy hifindrafindra trano dia ianareo tsara mihitsy. Fa rehefa me trano any an-tranon'olona ianao, tena miezaka be mihitsy ilay olona manome sakafo be sy zavatra tsara anao eo, sa tsy izay? Ka raha ho variana amin'izay reto apôstôly reto dia lasa variana amin'ny filan'ny nofo izy dia adino ilay antom-pisiny eo amin'ny toerana. Izay fotsiny. Amin'izay mba tsy adin'ilay apôstôly hoe irana hitory amin'olona fa tokony hibebaka izy, tokony hanatona an' Jesosy izy, tokony hiverina eo amin'i Jesosy izy. Ka raha voky be isaky ny mandeha izy, matoritory tsara isaky ny mandeha izy dia mety ho adino ilay iraka satria lasa misy confort be. Dia ohatr'izay koa isika ry havana. Consigne fahefatra omeny Jesosy tsika. Tandremo sao variana ny filan'ny nofo, irana mandeha. Irantsika izao ao anatin'ny fanaterana niraka tsika izao, tandremo sao variana, tandremo sao variana ny filan'ny nofo.
mahita confort amin'ity teny ity, mahita plaisir amin'ity tena ity, tandremo soavariana. Eo amin'ny 1:10 haitsika tsara io teny io. Raha misy olona tsy mandray anareo Jesosy dia inona ny atao? Ahitsana ny vovoka. Efa fomba teo amin'ny jiosy io, sy tany any amin'ny firenena ny Azia rehetrarehetra iny hoe raha misy olona irana izy ka ao amin'ny trano anankiray na amin'ny ankohonana anankiray na amin'ny olona anankiray ka tsy mandray izy dia tena ahitsana, tena fihetsika atao mihitsy ilay izy hoe ahitsana ilay vovoka. Entina anehoana hoe io fihetsika ataoko aminao io hitanao tsara izay fa ianao nandany filazantsara dia ianao nizaka ny vokatry ny tsy finoanao ny filazantsara sy tsy fandraisanao ny filazantsara. Anehoana amin'ilay olona mba tena hitany hoe tena sérieux ne izy ity, misy voka-dratsiny ange io tsy fandraisana an' Jesosy io ho antsika ny pratika an'izay dia izao. Tsy haiko hoe handeha ho antsika dia hanitsana vovoka, tsy izay. Fa raha misy olona manda ny filazantsara torintsika, aza terena izy. Manana safidy izy ny handray an' Jesosy na tsy handray an' Jesosy. Manana safidy izy ny hanatona an' Jesosy na tsy hanatona an' Jesosy. Ohatran'ireto apôstôly reto, nanana safidy izy raha niantso Jesosy hoe hanatona sa tsy hanatona, fa tsy hoe matikena maso dia nanatona. Fa tena nankatoa izy, ohatr'izay koa ny olona. Manana safidy ny olona, dikan'izay iza marary fo amin'izay olona tsy mandray an' Jesosy, fa miala fotsiny sika. Adzao ilay safidiny fa ny vokatra izay tsy fandraisany an' Jesosy izay dia azy izay. Fa ianao afaka ianao ny rany ianao hankeo tsy mandray izy, azy sy ny tombo izay. Jesosy manome toromarika anao satria irany ianao, resaka mandeha. Reto avy ilay toromarika. Mandana fotsiny ianao dia matokia, samy mamelona anao, samy manome izay ilainao, dia miomany ianao amin'ny fotoana rehetra ilako anao, ary miomany ianao aoka ianao vonona andeha amin'ny toerana rehetra nirahako anao. Ny fahatelo dia hoe tandremo soavariana ny filan'ny nofo. Tandremo soavariana, fa manjary very ilay afatry ny filazantsara hoentintsika. Ary ny faefatra farany dia izao, tsy terena ny olona handray an'ilay filazantsara. Tsy terena izy, fa safidiny io, fa mivavaka ho azy no tokony ho ataontsika. Izay ilay toromarika omeny Jesosy antsika, izay tsika vao mahazo mandeha. Resaka mandeha. Inona ilay afatra voalohany? Miantso anao Jesosy. Ny afatra faharoa? Maniraka anao Jesosy. Ny afatra fahatelo? Manome toromarika anao Jesosy. Ny fahefatra farany dia izao, miandry vokatra avy aminao Jesosy. Miandry vokatra izy, matoa izy maniraka dia matoka izy fa handeha ianao, dia matoka izy fa hanao ianao, dia matoka izy fa mahavita ianao. Ary miandry vokatra izy. Jereo amin'ny 1:17 ary dia amin'ny maro no navoakany, ary nosorany diloilo marary maro ka nositrany. Jereo tsara, dia amin'ny firy hony, dia firy koa ilay marary sitrany? Maro. Izany hoe eo ilay vokatra andrasana amintsika. Ny ahafahana miteny izany fa tena nandeha ianao dia niasa ianao dia ny vokatra, ny résultat. Ohatran'ilay mianatra io. Mety hoe présent foana ianao any am-pianarana, mety hoe nanao examen ianao, mety hoe nihaino fanazavana ianao, fa notinao 2/20. Dia inona ny dikan'izany? Fa tsy ilay valim-panadinana ve ny tena hitanao hoe tena nianatra io dia tena niketrika io dia nanao révision? Izay ve? Reto apôstôly reto, mety hoe niantso Jesosy dia nanatona izy, naniraka Jesosy dia nandeha izy, nanome toromarika Jesosy dia nanaraka izy, fa mety tsisy vokany ilay izy. Satria maninona? Mety hoe tena nanao andreo izy azonareo fa tsy tena niasa izy. Mety manome toromarika Jesosy hoe aza mifindrafindra trano fa trano anankiray ihany, dia trano anankiray io tokoa nipetrahany fa izy nga miasa. Ohatr'izay tsika ry havana, misy vokatra andrasan'ny tompo amintsika, tady io izay. Fa na n'olona firy izay ny voavonjinao iraka Jesosy anao hitory filazantsara, firy izay ny olona voataona ho an'i Kristy, io izany misy quantité mihitsy.
tokony ho fantatrao hoe izao le izy na tsy fantatrao exact ary le izy hoe za tamin'ny 4 mars nandeha nitory filazantsara teny am-pefilo tena amin'ny cité am-pefilo na ataona olona 10 io izy fa tena nandray marina an' Jesosy dia tonga eto izy mety tsy ho fantatrao exact ohatr'izay le izy fa hitanao kosa hoe io le vokatra io misy le vokatra Jesosy raha niantso avy fa ataoko mpanarato olona ianao izy mpanarato fa tsy mpanjono rehefa manjono manko dia trondro ray ihany fa tsy izay fa rehefa manarato be dia be misy le voaray ao mpanarato olona maro tokony voataona ao amin'i Jesosy fa tsy hoe dia fisaoran'Andriamanitra aloha ny havana fa dia efa mba nisy aloha olona ray niova fo nga olona ray nanirana efa tsara misy vokatra fa eto ny apôstôly ny asa maro ny olona sitrana maro ny olona afaka demony ianao koa miandro vokatra avy aminao Jesosy ary maro ny vokatra andrasana aminao maro dikan'izay raha maro aza mandromandro tsony fa maro ny olona andrasan' Jesosy aminao ho tominao eo aminy maro ka ho vita ve le maro raha tsy ponina tsirairay isam-bolana izy ity fa tsika koa efa ho faty efa tsy hoe roviana ny aleto raisy ao anatin'ny say za efa ho faty efa hialeto rehefa maty nga misy miasa tsony maro ry havana aoka tonga sainantsika izay hoe maro izay andrasan'i Jesosy vokatra maro ianao resaka mandeha raha fehezina ny toriteny dia izao resaka mandeha mila anao mandeha Jesosy fa tsy mipetraka eo fotsiny isaky ny Alahady dia eo fandana mandeha fa niantso anao Jesosy raisy le famonjena aloha maniraka anao izy ndana amin'izay mijoro vavolombelona fa olona voavonjy ianao inona no nataon'i Jesosy taminao ohatra le vavy Samaritana lasa izy nijoro vavolombelona hoe tantarain'le Jesosy tamiko nge fiainako nefa za tsy niteny izay nge le mijoro vavolombelona le nataon'i Jesosy taminy ny tantarainy dia ohatr'izay koa ianao irahan'i Jesosy no ndana tantarao amin'olona nataon'i Jesosy taminao fa izao raha maniraka anao izy andeha arao tsara le toromarika anankidimy arao tsara io fa rehefa manaraka toromarika tsy maintsy tafavoaka asan'i Jesosy io prinsipan'i Jesosy no arahana fa tsy izay tiantsika ary fahavatra farany andrasana vokatra ianao tadidio izay andao hoe mba anao jeritodika kely ny tsirairay ao anatin'le hoe maro mba hafiry izay sa ianao aza mbola tokony verina any amin'ilay hafatra voalohany mila manatona an'i Jesosy sao dia ianao mihitsy ianao mila mibebaka izay ianao vao mandeha irahana izay ianao vao mandray toromarika dia izay ianao vao mahita vokatra sao dia izay mahatonga anao tsy mahazo vokatra maro aokasika ry havana samy andiny tena ary dia aoka ny fanahy masina hiasa ao anatintsika fa ny fiangonana dia iraka fa ny fiangonana dia tsy izay olona tonga mipetraka eo akory rehefa Alahady fa na eny ianao izay mandeha ihany resaka mandeha dia tianio ny tenanao hoe sao dia ianao aloha no tokony mila manatona an'i Jesosy indray mandeha izay ianao vao mandeha indray mandeha indray dia aso anatsika ry havana ny fanahy masina ho an'ny tompony voninahitra amen